Fanomeravantsika rehetrarehetra indray eto amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Ambaratrany fa ny anton'izao fandarana izao dia ny anambarana anao ny amin'ny hoe efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Ka rehefa akaiky ny fiverenan'i Jesosy, movonina ve ianao? Sao dia mbola misy zavatra mangeja anao, sao dia mbola misy zavatra mamatotra anao, sao dia mbola misy zavatra manamaizina anao ka mahatonga anao tsy ho tafiakatra rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy. Fa andro lehibe zany andro zany, ary tsy ny rehetra no tafiakatra, tsy ny rehetra no tafiakatra, fa zay ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary zay manana an Jesosy, zay rehetra mitoetra ao amin'ny fahamasinana, zay rehetrarehetra ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, zay rehetrarehetra ao amin'ny fahalalahana sy ao ambany fahasoavana no hiakatra rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy. Fanamasina ny hikasika anao amin'ity an'io ity, ny fanamasina hikasika ny fonao, ka zay rehetrarehetra hevitra tsy avy amin'ny tompony dia ongotana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anakery zany. Hoy Jesosy hoe zay rehetra tsy nambolen'ny tanany raiko izy izy dia tsy maintsy ongotana, tsy maintsy ongotana. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, indro tonga ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity an'io ity. Ny teny koa ny tenin'Andriamanitra tsy taka ny afo va zay mandoro, omena anao ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, taka ny afo mandoro, manala zay rehetrarehetra faikapaikany sy lotoloto rehetrarehetra any aminao any, manentaka zay rehetrarehetra fakofako-pahotana sy zay rehetrarehetra hevi-diso rehetrarehetra, hanovanao satria ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa antsika ho fantsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teniko va tsy taka ny kanota manorotory zay rehetrarehetra ao anaty, mety mola manelingelina tsy ahitanao ny tavan'Andriamanitra. Ny teniko ozy izy dia taka ny ranorana mandena, mety mainamaina ianao amin'izao fotoana izao noho ny fampianaran-diso sy ny fampianarana sandoka maro isan-karazany, mety mainamaina ianao noho ny resaka fangejan'ny lalàna. Fa amin'ity androany ity tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra hirotsaka aminao tahaka ny andony maraina, tahaka ny ranorana mivatravatra, hamelombelona ny fanahinao, hamelombelona ny ao anatinao, hamoky ny ao anatinao, hanovanao ka ho velombelona ianao, hanao tahaka ny Davida hoe endreny amin'ny teninao raha andramako, mamy mihoatra lavitra noho ny tantely atao am-bavako, tahaka mahazo babo be mahazo ny teninao. Zany no iriko amin'ity androany ity, tena ny tenin'Andriamanitra ao aminao tena hanotsankotsana, hanala zay rehetra tsy avy amin'ny ray, fa zay ny nandraha amin'ny tompo anay, hampiomana anao ho amin'ny fiverenan'i Jesosy, hitaona anao ao amin'i Jesosy, hitondra anao amin'ny fanafahana. Dia ny tenin'Andriamanitra no manafaka, ny tenin'Andriamanitra no manafaka, ny tenin'Andriamanitra no manafaka, tenin'i Jesosy manafaka. Halleloia. Ny teny omen'ny tompo antsika androany dia ny amin'ny hoe fahasoavana sa lalàna, ny hoe Mosesy sa Jesosy. Aiza no misy ianao, mbola ambany lalàna ve ianao sa efa ho amin'ny fahasoavana ianao? Raisika ny tenin'Andriamanitra, Jaona toko voalohany Jaona andininy fa 17. Jaona toko voalohany andininy fa 17. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Averiko ihany. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Lalàna ao amin'ny lalànan'ny Jiosy dia misy miisa 320. Zay ny lalàna napetraka tao amin'ny Jiosy. Ary io lalàna io no tsy maintsy ny tanterahana, tsy tanteraka nefa io. Ary ny lalàna ozy izy dia natonga ny olona ho amin'ny fanamelohana, tsy navita nanatanteraka ny lalàna ny olona. Ao anatin'izany ny hoe resaka hoe sabata, tsy maintsy hivavaka, tsy manao asa, tsy manao ninninona rehefa sabata, tsy manao ninninona mihitsy rehefa sabata. Dia Jesosy aranteny izy aminareo amin'ny andro sabata, raha manana ny ondrina na ny biby ny latsaka any akady no tsy hampiakatra an'iny. Ko maika fa ty olona nararina pijalin'ny devoly nandritra ny taona maro ty tsy ho sikitranina ve amin'ny andro sabata? Misy fomba fisainana hafa rehefa ao amin'i Jesosy. Efa misy fotoana vaovao zao, zay mahatonga ny hoe 2013 après Jésus Christ tsika, 2013 tao aorianan'i Jesosy. Satria nahoana tao aorianan'i Jesosy? Satria tamin'io fotoana io Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Dia teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nanatanteraka ny lalàna, ny tanterahan Jesosy ny lalàna. Hoy Jesosy any amin'ny Matthieu any rehefa nitoro teniteny tendrombohitra hoe ataona sao dia verinareo fa andrava ny lalàna ozy izy, tsy tonga andrava ozy izy fa anatanteraka ny lalàna. Ny lalàna dia nomena tamin'i Mosesy,
ny dimy nomena tamin'ny Mosesy, ny fahafolo-karena moa zany nomena tamin'ny Mosesy zany, ny resaka sabata nomena tamin'ny Mosesy, ny resaka finanankanina madio sy ny hanina maloto nomena tamin'ny Mosesy, fa ny fahasoavana nomena tao amin'i Jesosy. Aizany misy atsika ao amin'ny lalàna sa ao amin'ny fahasoavana. Lazaiko anao fa i Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia nanatanteraka ny lalàna izy, ny lalàna nitarika atsika ao amin'i Jesosy. Ary rehefa mamaky ianao any amin'ny Timoty any dia hoy ny apôstôly Paoly hoe ny lalàna dia natao ho an'ny mpanota, natao ho an'ny tsy mankasitraka, natao ho an'ny jiolahy, natao ho an'ny mpandiky, natao ho an'ny olona tsy manana an Jesosy. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia ao ambanin'ny fahasoavana, ao ambanin'ny fahasoavana. Zay ny ambarako aminao amin'ity androany ity. Ianao mety mbola voageja, misy olona zao voageja mihitsy hoe rehefa sabotsy dia andeha tsy asa ako nefa misy asa tsara tolotra anao zao, karama tsara raha azo lazaina hoe eritreretany hoe karama, dia tsy asa fotsiny ianao fa hoe tsy mahazo miasa rehefa sabotsy, fa hoe sabata io. Ny sabata ny Jesosy ny fitsarany, zay le izy repos, ny fitsarana dia Jesosy. Matio 5:7 mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mahavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana, izaho izy Jesosy no hanome fitsarana. Ary ao amin'i Jesosy zany fitsarana zany, ao amin'i Jesosy zany, fa tsy ao amin'ny andro, tsy ao amin'ny volana, tsy ao amin'ny fombafomba sy ny lalàna, fa ao amin'i Jesosy no mitsahatra. Misy miteny amintsika hoe Andriamanitra ie nitsahatra tamin'ny andro fafito hoe, dia nitsahatra izy Andriamanitra ara-makaina. Fa Andriamanitra tsy mba reraka zany, tsy matorona rendrehana ny mpiarony Israely, tsy matorona rendrehana ny mpiarony Israely, tsy mety sasatra, tsy mety reraka. Ary tsy zany hoe Andriamanitra nitsahatra ka ianao ve tsy hitsahatra, fa ianao mitsahatra rehefa ao amin'i Jesosy, fa tsy andro intsony no tandremanao. Marina tamin'ny andro talohan'i Jesosy dia ny lalàna mipetraka dia ny andro ny tandremana, ny hanina ny tandremana, ny lalàna ny natao. Fa tamin'ny andron'ny Mosesy zay, fa rehefa tonga Jesosy avy eo dia fotoana vaovao, fiavozana. Mangataka anao amaky ny Hébreu 7, 7, 7, fa misy fanavozanao dia niova ny lalàna dia nitanterahana Jesosy, dia tsy ambanin'ny lalàna intsontsika, tsy ambanin'ny lalàna intsony ka tsy azonao hoanina ny gisa, tsy azonao hoanina ny krevety, tsy azonao hoanina ny azandrano, tsy azonao hoanina ny kisoa. Azo hoanina zany rehefa ao amin'i Jesosy. Misy tena matahotra mihitsy raha ny resaka hanina sy ny kisoa sy ny sisa mbola tandremanao matimaty foana teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, matimaty foana teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy. Fa Jesosy nanafaka atsika amin'ny lalàna, nanafaka atsika amin'ny lalàna Jesosy. Mampalahelo ny olona manaraka ambokiny, ny olona mandray amboliny, dia tena hitanao hoe voageja ny lalàna, tsy fantany akory ny antony hoe ty kisoa ty, tsy fantany akory ny antony hoe ty gisy ty, crevette ty sy ny sisa. Tena hoe arahana fotsiny, arabaky teny fotsiny. Fa vakio ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatianina, fa anareo izy ray mbola teo amarinina amin'ny lalàna teo ambanin'ny ozona andray anareo. Raha vao tsika teo hoe akatò ny lalàna, anao ny lalàna, dia milaza tena mialatsiny milaza, fa tsy voavontsy tsika, fa mbola ambanin'ny lalàna ary ambanin'ny fanozonana ozy izy. Fa Jesosy nefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana, anafaka atsika amin'ny ozony, anafaka atsika amin'ny ozony. Ho anao ty teny androany ty, fanafahana ho anao, tena mitarika anany fanao amin'izany, satria betsaka ny olona ny voageza. Ohatra ny lazaiko ny sabata, lazaiko ny kisoa, lazaiko ny sakafo, ao daholo zay rehetrarehetra, lazaiko koa ny dimy zany tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny fiangonana intsony. Nisy zany teo aloha, fa amin'izao fotoana efa tsy izay intsony. Lazaiko anao ohatra ny hoe resaka constitution, lalam-panorenan'ny firenena ihany io. Raha Madagasikara zao dia misy ny lalam-panorenana voalohany repoblika voalohany repoblika faharoa, repoblika fahatelo, repoblika fahaefatra. Dia ny repoblika faharoa nanana ny lalam-panorenany, ny repoblika fahatelo nanana ny lalam-panorenany, ao daholo ihany zany. Fa efa tonga ny repoblika fahatelo sy ny fahaefatra dia zay repoblika farany io, iny lalam-panorenana iny no arahany. Fa tsy hoe hijery ary amin'ny lalam-panorenana tary amin'ny voalohany sy ny faharoa indray, fa efa miova. Dia rehefa miova ny rafitry mpitondrana dia miova koa ny fanao.
ao am Jesosy miantso atsika ho amin'ny fanafahany Jesosy. Ny lalàna nomena tamin'ny Mosesy, nitarika atsika ho amin'ny Jesosy ny lalàna. Ambarako aminao zany, hitondra fanafahana ao anao anie ty teny ty. Mety betsaka ny tsy faly amin'izao teny zao, mety betsaka ny tsy ankasitraka an'izao teny zao, fa zay tsy maintsy milaza zay lazainy Jesosy, zay tsy maintsy manambara zay lazainy Jesosy. Ary fahamarinana ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany, fahamarinana ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany, fa ho amin'ny fahafahana nanitsony Jesosy atsika. Ao ary jerentsika hoe aiza moa miporofon'ny zany hoe nanafaka atsika amin'ny lalàny Jesosy. Kolosianina toko faharoa, Kolosianina toko faharoa dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ahoana hozy izy? Ary anareo izay efa maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Maty ny fahadisoanareo izy sy ny tsy fiforan'ny nofonareo fa avy eo nareo novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika. Dia vakio tsara ny andininy faefatra ambin'ny folo, mazava be. Ary novonono ny soratana ny didy izay ny apangatsika. Novonono ny soratana ny didy izay ny apangatsika. Dia nesorony tsy eo mihitsy zany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Mazava be nke zany, nombony teo amin'ny hazo fijaliana. Zay natonga Jesosy niteny teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita dada ny fankatahanao, vita ny zavatra, ny lalàna nitanterahany Jesosy. Novonoiny zany ozy izy, nesorony tsy eo aminy mihitsy zany tamin'ny nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy eo amin'ny tenany, nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanao izay avy nandresy. Nasehony miariary ny fanaon'ireo, nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanao izay avy nandresy. Zay le izy, ny hazo fijaliana Jesosy manafaka Jesosy. Tsy andro sy volana ntsony ny tandremanao ka hoe sabotsy na alahady na alarobia na alatsinainy na izy, fa rehefa ao aminao Jesosy dia latsinainy ka hatramin'ny alahady 420 omby raha mibe 420 ora dia an Jesosy an Jesosy manontolo fiainako Jesosy, tempolo ny fanamasina, anao ny sitrapony ahako. Tsy kejainy lalàna ntsony, tsy kejainy lalàna ntsony, tsy kejainy lalàna ntsony, tsy voageja ny lalàna ntsony. Amin'ny anaran Jesosy ho afaka ianao, fa zany ny fahamarinana. Andininy fahinana ambin'ny folo amin'ilay Kolosianina. Koa aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotroana, na ny andro firavoravoana, na ny voaloam-bokatra, na ny voaloam-bolana, na ny sabata. Aliko ny zavatra ho avy ireny, aliko ny zavatra ho avy ireny. Tadidio tsara zay aliko ny zavatra ho avy ireny. Fa ny tenany dia ao amin'ny Kristy. Zany hoe reny rehetrarehetra ny lazaina rehetrarehetra tany aloha tamin'ny testamenta taloha reny, aloka fotsiny reny. Fa ny tanjona tamin'ireny dia ny ampiseho an'i Jesosy. Prezantena amin'izay ary Jesosy amin'izao fotoana, tsy ilaina intsony ny aloka. Rehefa arahanao ny aloka, tondrany amin'ilay tena izy iny avy eo. Ambarako aminao zany, manafaka anao Jesosy, manafaka anao Jesosy. Misy mbola tena mandrahona zanak'Andriamanitra misy amin'ity resaka fahafolo kareny ity, ary fata misy ny fiche de paix hoe zao ny fiche de paix anao, zao ny karamanao ato. Ka rehefa tara ny fandoavanao fahafolo karena dia ampitahorina izy, ampitahorina izy. Tena mahazo loza ange ianao fa tsy nalohanao fahafolo karena, tena misy fahorinana hiatra aminao fa tsy nalohanao fahafolo karena. Amin'ny anaran Jesosy, lainga zany, lainga zany. Tsy ao anatin'ny fahafolo karena intsony ny zanak'Andriamanitra nanafaka amin'ny lalàny Jesosy, nanafaka amin'ny lalàny Jesosy. Raha mamakytsika ny fiangonana dia miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Ary ny fanorenan'ny apôstôly, ny fampianaran'ny apôstôly, tsy misy resaka fahafolo karena intsony. Ho anao mety matahotra ianao hoe isy loza anjo amiko fa tsy andoha fahafolo karena intsony. Bedin'ny pastera, bedin'ny mpanompon'Andriamanitra atsy Jesosy miaro anao, Jesosy miaro anao eo ambany elany ny arovany anao. Fa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony zany fahafolo karena zany. Averiko ihany, mazava tsara ato amin'ny baiboly, fanekena vaovao ao arinany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nitondra antsika fahatanterahana. Tsy lalàna ny fahafolo karena, tsy ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, tsy ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy, tsy ho an'ny zandriny Jesosy Kristy fahafolo karena.
mazava zay. Le jiolahy rehefa teo amin'ny azy fizaliana ka niteny le jiolahy tamin'i Jesosy hoe mamindrafo amiko. Tsy niteny Jesosy hoe tsy nalohanao fahafolo-karena fa tsy miditra any fanjakany lanitra ianao. Fa hoy Jesosy anio ny aonanao amiko any am-paradisa. Tsy nisy mihitsy tao hoe tsy voalohanao fahafolo-karena na hoe ianao nihinana kisoa ianao na nihinana krevety ianao na nihinana ganagana ianao dia tsy ho tafiditra ny fanjakany lanitra ianao jiolahy mifantsika io. Tsy nisy an'izay. Aokatsika ho afahany, aoka izay le fandaingana, aoka izay le fampitahoran'olona. Fa Jesosy tonga hanafaka. Za zao mitsahatra mihitsy tsy mandoa fahafolo-karena zany fa za mahatsapa ny fitahian Jesosy, mahatsapa ny fitiavan Jesosy, mahatsapa fiadalana sy fifaliana. Za mihinana kisoa, mihinana omby, mihinana krevety, mihinana ganagana, mihinana gisa, sambatra fahafahana ny eo amin'ny Jesosy. Fahafahana ny eo amin'ny Jesosy tena ohatrany hoe masika ny fanahy entitra milaza an'izany zavatra satria betsaka ny voagejan'izany. Io misarom-boaly io misy miteny fa hoe zay tsy misarom-boaly dia ho any amin'ny elo. Aiza nisy an'izany, tsy marina zany. Vakio fa ao amin'ny Korintiana ihany nisy resaka hoe fisaronam-boaly. Ny doktrina Jesosy ny fampianaran Jesosy ao amin'ny toriteny tany an-tendrombohitra tsy nisy resaka hoe misarom-boaly. Dia ireo zay tsy misarom-boaly dia ho any amin'ny elo. Tsy marina zany. Vakio fa araky ny tantara resaka ao am-piarahamonina fotsiny le nisaron-doha. Misy mampalahelo mihitsy tsy fahata mihitsy ny antony le fisaronam-doha dia misaron-doha nefa volony efa lehibe ngeza be ohatr'izao. Fantaro ny marina nafaka anao fa tsy resaka misaron-doha sy tsy misaron-doha ny avonjy anao, ny hanavitra anao. Ny lalàna dia nomena tamin'i Mosesy. Efa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, efa nomena ny fahasoavana par grâce. Zay le hoe fahasoavana, zavatra tsy tokony ho anahy, tsy mendrika ho anahy, fa nomena ho anahy satria tia anahy Jesosy. Nanafaka amin'ny lalàna Jesosy. Nanafaka amin'ny lalàna Jesosy. Tiako ianao ho afaka amin'izao fotoana izao. Fahamarinana zany. Fa mila olona vonona Jesosy, mila olona ao ambany fahasoavana Jesosy. Vakio ny Salamo 5 any amin'ny farany Salamo 5 ny olona marina dia miravoravo aminao ary tena arovanao amin'ny fahasoavana izy. Bouclier izy. Averiko eto ihany zany Jesosy nanafaka amin'ny lalàna. Jesosy ny sabata. Ray rehefa nitsahatra tamin'ny andro fahafito dia tsy niasa tsony izy tamin'ny andro fahavalo indray avy eo fa nitsahatra tanteraka hatramin'ny farany izy. Dia rehefa ao amin'ny Jesosy koa ianao dia mitsahatra tanteraka hatramin'ny farany. Fa tsy hoe nitsahatra tamin'ny fahafito dia hiasa indray ny amin'ny fahavalo, hiasa indray ny amin'ny voalohany, faharoa, fahatelo. Fa rehefa miditra ao amin'ny Jesosy ilay fitsaharana dia fitsaharana mandrakizay ny ao amin'ny Jesosy. Mitsahatra miditra ao amin'ny Jesosy, tsy resaka andro zany io. Fa hoy Jesosy hoe tonga ny fotoana raha nivavaka tena hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Tsy hoe atao tendrombohitra ato ihany na hiakatra hivavaka tendrombohitra na hoe hivavaka amin'ny trano salama izao fa ny fanany ao anaty. Rehefa nateraka indray ianao, nanaiky an'i Jesosy ianao, nibebaka ianao, niala tamin'ny fahotana ianao ary nanaiky an'i Jesosy ho mpanjaka ny fonao dia ao ambany ny fahasoavana ianao, feno ny fanamasina ianao, tempolo ny fanamasina ianao, afaka amin'ny lalàna, afaka migeja ny lalàna. Ny lalàna dia nomena tamin'i Mosesy fa ny fahasoavana nomena ho amin'i Jesosy. Fahasoavana no namonjena antsika. Manasa anao mbola hamaky koa ny Galatiana ray manontolo. Anisy ny tendrombohitra Sinay dia misy ilay tendrombohitra Jerosalema. Tendrombohitra Sinay mitondra ozana, mitondra geza, mitondra fahafatesana ilay tao amin'ny Mosesy. Fa ny tendrombohitra Jerosalema vaovao dia mitondra fiainana, mitondra fiadanana, mitondra fitsaharana, mitondra filaminana, mitondra fifaliana ary mampiakatra anao eny amin'ny rao lanitra. Rehefa ho avy eny amin'ny rao lanitra Jesosy Kristy, tsy ho ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Miankanisa ao amin'ny Jesosy. Izy hanome fitsaharana. Sabata dia Jesosy sy olona Jesosy Andriamanitra fa tsy resaka andro ny sabata. Ny sakafo azo hohanina daholo fa tsy misy fadifadiana fa azo hohanina daholo. Korintiana 2:4, ny Romanina 4:40. Ny voaly zany sy tsy zany dia davina fa ao amin'ny Jesosy dia ny fanamasina mandrakotra anao. Ny akanjo zany fitafim-panahy fanamasina zany. Ny resaka fahafolo-karena zany efa tapitra zany, tsy ao amin'ny fiangonana intsony zany. Marina ao anaty baiboly daholo zany fa efa fanekena taloha zany. Fa zao tsika fanekena vaovao ao amin'ny Jesosy. Fanekena vaovao. Raiso arany andraikitra. Raiso zany teny zany. Miala amin'ny lalàna. Midira ao amin'ny Jesosy ao amin'ilay fitsaharana. Jesosy Kristy ny farany lalàna ho fanamarinana izay rehetra milo. Jesosy vita ao amin'ny Jesosy, midira ao amin'ny Jesosy dia hanana fitsaharana ianao.
tena tiako mihitsy zany teny zany, tiako mihitsy zany teny zany, ary tena nosongosina anao ne zany atonga irotana zay rehetrarehetra mbola evidiso rehetrarehetra, ary hitoetra le fahamarinana Jesosy Kristy manafaka amin'ny lalàna. Ny fahamarinana dia Jesosy Kristy, ny fahasoavana dia Jesosy Kristy. Fahafatesana ny tampony ota, fa fiainana mandrakizay no omena antsika. Vakio ny Romanina toko 1, toko 2, toko 7 milaza hoe ny lalàna dia namotika atsika, fa Jesosy namonjy atsika. Fony fahavalontsika dia nampihavanana taminy. Ny finoana ny mahavonjy, hoy ny any amin'ny Efesiana hoe fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare, tsy asa mihitsy ny mahavonjy ahy, fa fahasoavana ny namonjena amin'ny finoana, ny finoana ny mahavonjy ahy. Halleloia, Jesosy ikasika anao ho tonga anao ho resy lahatra ny amin'izany teny zany. Farany Romanina toko 5 amin'ny 9 farany, tao amin'ny alehibiazan'ny ota ny alehibiazan'ny fahasoavana lavitra. Halleloia, anafaka anao ne Jesosy, anafaka anao ne Jesosy, fa zany ny teny marina, fahasoavana sy famindrapona anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Hoy ny Salamo 7:20, efa misokatra ny lanitra satria efa vitan Jesosy ny famonjena. Ho azy rery any ny voninahitra. Amen.